leroa vadinao mba manaja anao micomprendre anao fampirafesana foana ataonao mandavataona tsy fampirafesana ny olona hoe mba malemy anao anatin'ny ray taona mba latsaka indray indroa fa tena ohatrany hoe maîtresse fixe ampirafesinao constamment amin'ny vadinao ao an-trano. Trop loatra ty zavatra ataontsika lehilahy ity satria tsika ankalazaina hoe lehilahy kapaina tsy hita fery. Kapaina tsy hita fery isika fa tsy hoe kapaina tsy mety fery. Isika lehilahy rehefa mampirafika raha ohatra teraka amin'ny vehivavy ivelan'ny tokantrano, isika tsy afaka handainga amin'ny vaditsika hoe zanakanao io satria hain'le vehivavy fa tsy izy niteraka an'io. Fa io vadinao an-trano mesaka manaja anao io. Raha mivadika eo ny atidohan'io taranaki Eva io, maty foana ianao fa tsy tu vas pas te remettre en fait. Isika lehilahy rehefa mampirafy mora fantatra. Fa zany vehivavy zany rehefa hanao ny adalany efa docteur après la mort anao. Teraka amin'ny vehivavy hafa mivadiky ny tokantrano anao, tsy afaka handainga amin'ny vadinao. Fa io taranaki Eva rehefa mivadika ny atidohany ka mampirafy anao, ka be voka amin'ny bandy ivelan'ny tokantrano izy afaka miteny anao zanakanao io. Eo ianao raisy-potsy no miteny zanabaratra nga io fantatra hoe zanakanao na tsy zanakanao. Sady tsika malagasy nga mbola mifantoka amin'izany hoe atao test ADN ty. Va mora manaiky fotsiny vadiko henjo mbola tsy tsatsako nampirafy. Ahoana moa ny ahihiko an'izany, tsy de mitovy amiko le zaza fa mitovy amin'ny reniny. Isika lehilahy manko ohatrany tsy laitsanarina amin'ny resaka hoe fahenjena, fatahorana an'Andriamanitra. Ka za eto tsy mampianajatsy ny vehivavy na mampatahotra antsika lehilahy. Fa zavatra efa misy eo anivon'ny fiarahamonina zany. A Madagasikara mety mbola vitsy ny manao an'izany. Fa mijereva ke nareo amin'ny réseaux sociaux fa maro ny vazaha miaina an'izany. Efa teraka le vehivavy efa kolokolony teo efa 3 taona le zaza fa hoe tsy zanany io tena mitomany le rangahy tena. Tu peux pas remonter le temps en fait. Zany ny taranaky ny Eva zany rehefa maneho ny mahataranaky ny Eva azy. Aza omerdena ny lohan'io vehivavy io fa menarana io rehefa manao ny ataon'izay. Vakio ny baiboly. Fa maro ny lehilahy henjy tao ny kuizana. Fa rehefa io taranaky ny Eva io manao ny adalany, rava ny mahalehilahy an'ireo lehilahy henjy natao san'Andriamanitra ireo. Tsarovo amin'izany ry mpanjaka Davida, tsarovo amin'izany ry Salomona, tsarovo amin'izany ry Samson. Donc rehefa mba misy comporté ohatra ny taranaky ny masina Maria ny vadinao an-trano mba hajao izy. Aza manaiky ara-iasa amin'ny demony ianao hamerina n'io vehivavy efa mitony tena ho taranaky ny masina Maria io hiverina ho taranaky ny Eva. Fa ny vehivavy aneka ny angaran'Andriamanitra. Vitsy ny vehivavy tena manana fierté mitovy amintsika lehilahy. Fa ny vehivavy no omen'Andriamanitra halemem-panahy manokana zay tsy hitovy amintsika lehilahy mihitsy. Ka ny vaditsika ao an-trano na dia efa mahasoatsika mampirafy, marary izy, maratra izy, fa rehefa voatambitamby dia miasitrana eny any izy. Fanampian'Andriamanitra azy izay fiangaran'Andriamanitra aminy. Fa isika lehilahy ny adiditsika nataon'Andriamanitra mahery foka manana fierté isika. Ka io taranaky ny Eva io rehefa mamely anao ka tsatsanao nampirafy na hoe niteraka amin'ny bandy ivelan'ny tokantranonao, maty foana anao rahalahy fa tsy ho adininao zany. Chaque fois ianao ikitika ny vadinao dia tadidinao hoe ity zany efa nampirafy anay. Zay mahatonga antsika lehilahy lasa mamono ny vadiny rehefa avy eo. Nisy lehilahy namono ny vadiny. Zaro-piaro. Manao tsy fanjariana ianao. Aile izy nataony vadinao aminao tsy zaka natidohanao. Misaofy ny carte mère anao. Lasa manao habibina amin'izay ianao. Vonoinao ilay olo tianao. Satria misy hery anankiroa mifanohitra ao aminao. Sady tianao izy no romotra ny sainao satria nanao zavatra amin'ny olo-kafany. Dia heverinao le zavatra tsy manjary fa ataonao amin'ny vehivavy tsy manjary mpangalabadin'olona any ivelan'ny tokantrano no nataon'ilay bandy ivelany ihany koa nanao anazy tamin'ny vadinao. Tsy zakanao ny mieritreritra any. Donc tokantranonao io fa tsy tokantranoko. Zay asanao azy eo fa partage kely fotsiny ana. Satria za mitantana page maro ny lehilahy manao partage amiko ihany koa fa tsy ny vehivavy ihany no tomany aty amiko. Fa isika lehilahy rehefa tratra na izany lehilahy te hiteny hoe c'est bien fait pour nous. Mba tratra koa isika. Kapaina tsy hita fery isika fa tsy hoe kapaina tsy mety fery. Donc hajao io vadinao io raha mbola makatahaka ny toetrany masina Maria.